Mbola tia am-pialana sasatra aty amin'ny nosy kely aty Amerika Latina atao hoe San Andres ny tenako amin'izao fotoana izao no sendra nahita fandaharana tao amin'ny internet ilay ramatoa iray izay niteny fa tsy manambady lehilahy mandray latsaky ny 15 millions francs malgasy izany ka niteraka resabe io fanehoan-kevitra io ramatoa io ka anipikely ny fomba fijeriko aho zany amin'ny zavatra nolazainy sy ny réaction rehetra izay somary masitsika zany nanoloana an'iny fanehoan-kevitra iny. Taratry ny toe-tsaina ao Madagasikara amin'izao fotoana izao iny toe-javatra ny seho iny fanehoan-kevitra ny azy ary ny verbe izay nampiasainy teo dia verbe miatomboka amin'ny hoe je, izany hoe ny tenany zany no lazainy, ny expérience-ny no lazainy ary ny fomba fahitany ny hoe tokony ho fiarahan'ny couple izany fa saingy ilay chiffre ny baribary zany avec précision iny zany no niteraka resabe ary dia no boriborina teo amin'iny chiffre izay nolazainy iny fotsiny zany ny discussion rehetrarehetra ny akamaroany fa ny sisan'izay zany tsy de tena nisy mpijery hoe inona koa zany no tohin'ny zavatra nolazainy ankoatry ny hoe tsy manambady lehilahy mandray ambanin'ny 15 millions francs malgasy. Miditra ao anatin'iny zavatra iny ny atao hoe fandraisana ambolony. Sika malagasy zany zatra mandray ambolony rehefa misy fanehoan-kevitra iray. Miditra anatin'iny koa ny fanambaniana vehivavy, izany hoe tsy mba mahazo miteny izay zavatra mba tsapany sy heviny zany ao amin'ny fiainana andavanandro sy ny tokantrano zany ny vehivavy iray fa tonga de tsaraina amin'izay phrase ataontsika hoe nga hoe miarranger ny tsirairay zany ny anitatra azy sy ny hoe amely itsara an'ilay olona amin'ilay phrase zany. Miditra ao anatin'iny koa zany ny hoe atraiza moa zany ny pouvoir dasany malagasy. Miditra ao anatin'iny koa ny hoe ohatraohatry ny ahoana moa zany ny tena fifandraisan'ny couple malagasy, ny fifandraisana ao an-tokantrano, aiza ho aiza ny tena toeran'ny vehivavy ao an-tokantrano. Miditra ao anatin'iny ihany koa ny fiarahamonina malagasy, ny amin'ny hoe misy izany zavatra tsy azo tenenina fa ataontsika hoe tabou raha vao resaka vola, nefa tsy afaka hiatsara velantsika ny amin'ny hoe inona moa zany ny isakafoananao isan'andro. Tsy mila vola ve ianao no voatery misakafo? Tsy mila vola ve ianao ny miakanjo? Tsy mila vola ve ianao ny mandefa ny zanakao any am-pianarana? Tsy mila vola ve ianao makany l'hôpitaly? Eny, fa na ny mitady asa aza dia mbola maro ny orinasa izay mampandoha ny mpiasa izay hiditra ao, na ny resaka concours, ny resaka transport, tsy mila vola ve ianao amin'ny transport? Donc
ahoana moa zany a no hoe andrarana ny olona izay miresaka momba ny vola, indrindrandrindra moa zany ny hoe depensy ao an-tokantrano. Ilay ramatoa zany a izy tsy nanome conseil ny tovovavy na ny vehivavy hoe aza manambady olona latsaky ny mandray latsaky ny 15 millions francs malagasy, 3 millions d'ariary moa zany raha ohatra hoe amin'ny ariary. Tsy ny teny izy hoe zao ataovina zao atao, fa ny expérience-ny zany a no nipartageny tamin'ny YouTube. Maro moa zany ny mandray an'io hoe te hanao buzz ve, te halaza ve, nefa hitako hoe intéressant be le zavatra nolazainy, ary zavatra tsy de sahy ilazaina izany, indrindrandrindra hoe ny vehivavy zany a tsy de sahy milaza ny zavatra antsipriany amin'ny tokantrano ohatran'ireny, fa ny azy zany a no nolazainy teo a ny fomba fijeriny sy ny kriterany. Nilaza izy fa tsy manambady lehilahy mandray latsaky ny 15 millions francs malagasy. Raha ohatra ny zany ataonao nge ny hoe totalin'ny fiaim-piainana andavanandro zany ao Madagasikara, zany hoe ny coût de la vie zany, rehefa tena ataonao ange ny kajikajy, raha ohatra ka hoe référence zany ataontsika hoe zay 15 millions francs malagasy zay, tsy de mahazo zavatra firy nge zany raha tena ataonao ny kajikajy, nefa olona firy ao Madagasikara nefa no mandray an'izay. Eo koa zany ny fanontaniana mipetraka ataoko, fa ny ao amin'ny mpitondra ny ao amin'ny gouvernemanta, ny mpitondra fanjakana, ny fonctionnaire ambony, ny olona miasa amin'ny privé, olona ohatraohatran'izay, de ny mpandraharaha sy ny mpanao affaire, ny business amin'ny endriny maro samihafa, na ny olona mandray vola ankoatra ny karamany ao am-piasana izany, no mandray mihoatra n'izay hoe 15 millions de francs malagasy izay. Raha voalatsaka an'izay a, fantatritsika rehetra rehetra hoe ny olona mandray latsaka an'izay 15 millions zay ve afaka tena misitraka ny ataontsika hoe besoin fondamentaux amin'ny fosiny saina tsy miangatra zany a ao Madagasikara. Zany hoe izy zany a, ny fomba firesany aloha izy a de cartésienne izy, izany hoe fariparitany daholo zany a ny azy a, ny hoe zao zany ny karaman'ny lehilahy izay tiako hiaraka amiko a, ankoatran'izay koa izy ene miteny critère hafa ihany koa, hoe tsy tiako izy ny lehilahy mampirafy. Ary rehefa miditry ny trano izy a, de rehefa miteny hoe amin'ny à telle heure zany a tokony miditra ny trano, ka raha voatara kely an'iny zany araky ny filazany dia efa tonga zany a ny lagera ao an-trano. Kriteran'izay laza koa izy fa tsy tia lehilahy mikapoka, kriteran'izay laza izy a fa hifampizarana ny asa ao an-trano, fa tsy hoe voatery ny vehivavy ihany zany a no manao ny asa rehetra rehetra, kriteran'izay. Ka hatreto aloha zany a tsy hitako hoe inona no hoe de anameloana azy zany a ho an'ireo zay tena hoe de mpanameloka zany ny zavatra nolazainy. Maro zany ny laza fa ianao de materialista,
ianao dia olona basé amin'ny fizikanao fotsiny fa ianao tsy manam-panahy, sarotra be zany a ny jugement ohatran'izay, satria raha amiko manokana ato amin'ny fandaharana zany forêt santé dia tsy mitanila aho fa mijery mahitsy a rehefa misy situation izay hoe ananganana karazana discussion zany, ka samy nanome ny heviny daholy ny rehetrarehetra zany a, ao ny nanohana ny hevitry ilay ramatoa, ao zany a ny nitsipaka tanteraka, ary ny tena betsaka nitsipaka zany a dia ireo lehilahy zany, fa misy ihany koa zany a ny vehivavy a izay a nitsipaka ihany koa ny heviny, misy ny nanohana. Raha ny hevitry manokana moa zany a, misy ny fitenenana raha vao resaka fitiavana zany no lazaina, misy ny fitenenana hoe on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, misy ihany koa zany a ny fitenenana hoe la mesure de l'amour c'est d'aimer sans mesure, zany hoe ny halalin'ny fitiavana iray zany a dia ilay hoe tsy afaka mandrefy zany ianao, na resa-bola io zany a, na resaka fifampitondrana izany a, zay zany a no tena tiaka ambara amin'izay a fomba fitenenana izay. Ny fitenenana iray a teo aloha izay miteny hoe on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, samy marina daholo ireo fomba fitenenana ireo, dia ny hoe tsy vitan'ny mifampijerijery fotsiny enge zany a ilay fitiavana, fa mila ihany koa zany a ny zavatra iainana andavanandro, ny resaka materialy izay tsy maintsy mampandeha an'io tokantrano io, tsy maintsy jerevana ihany koa zany a izay zavatra rehetrarehetra izay. Ka hevitry ilay ramatoa zany a no nylazay, ary izy tsy niteny hoe mitady lehilahy manana an'izay critère izay, fa efa niteny izy fa ny vadiny zany a manana an'izay critère izay, ka tsy hitako hoe inona ny problema zany a, fa dia arabaina ianao zany madama fa nahazo ny olona izay eritreretinao zany a, fa hoe mendrika anao, tsy hitako ane zany hoe inona ny problema amin'ny hoe zavatra nylazainy, saingy hoe ilay façon cartésienne izany a, eo zany a no hoe misy anakianako azy kely zany, satria ny fitiavana moa zany tsy de hoe misy formule hoe tsy maintsy tokony izao, fa izarako azy ny hoe nasainy teny ny problème terre à terre zany a, izay misy eo amin'ny fiainana andavanandro sy ny couple izy, nasainy mivaky an'izay izy, satria betsaka angeny hoe fiatsaram-belatsihy zany misy amin'ny société-tsika malagasy hoe misy zavatra zany a izay tena hoe mipeser amin'le société, kanefa zany a tsy sahy milaza, izy zany nanana courage nilaza fa miditra ihany koa zany ny resaka materialy amin'ny fandehanan'ny couple, ka tsy azo ditsita fa maro dia maro ane ny couple izay misaraka noho ny resaka tsy fisian'ny vola, ny couple izay mikorotana noho ny hoe tsy fisian'ny vola, ka hoe tsy azontsika ho ditsita zay zavatra zay, mampikorotana fiainana maro zany a ny tsy fahampian'io fahatotosann'io hoe besoin fondamentaux tsika olombelona io, satria miteraka stress ary miteraka fahasorenana zany a ao amin'ny tokantrano iray, ka izany rehetrarehetra izany moa zany a dia hoentiko fotsiny zany a hamoazana antsika ny amin'ny hoe
efa miditra any amin'ny tokantrano nge amin'izao fotoana izao, ilay hoe tsy fahampiany fahafahamividy ny olona tsirairay zany ao amin'ny tokantrano. Marina aloha fa manohitohina ny lehilahy ohatra izay mandray an'izay vola hoe latsaky ny 15 millions francs malagasy zay. Marina fa mahitsy be le resaka ary dia miatefa amin'izay hiatefany. Kanefa ny realiten'ny fiainana izany no tokony hojerena. Izany hoe raha ohatra ilay ramatoa ny teny hoe tsy manambady lehilahy mandray latsaky ny 15 millions francs malagasy ozy izy ane tsy niteny hoe tsy maintsy manambady mpanefoefo e, tsy niteny an'izay izy, fa mety efa nisy zany ny kajikajy izay nataony hoe amin'ny fiainana davanandro zany de nahafahany laza fa tsy ampy zany en quelque sorte zany amin'izay filany ny lehilahy mandray moins de 15 millions francs malagasy. Zay zany aloha no hoe azontsika tsoahana zany amin'ilay zavatra nambarany. Kanefa moa zany hoe samy manana ny fomba izay hoe andraisany azy. Marina ny voatohina ny ego, satria tsy ny olona rehetra no mandray an'izay fa efa sokajin'olona vitsivitsy aloha no mandray an'izay vola zay na mihoatra an'izay. Ka somary voatohitohina zany ny egoan'ny lehilahy izay hoe mandray latsaky n'izay karama izay. Kanefa rehefa tena tao tobatobana dia presque ny saramba be bahoaka zany mandray latsaky izay, de tonga de mandeha zany la réflexion hoe izahay zany tsy afaka tokony akavady zany zay raha ohatra ka mandray latsaky ny 15 millions francs malagasy. Tonga de lay réflexe de défense satria amin'ny olombelona moa normal zany. Mahatsapa ny tenany ho latsa-danja zany izay mandray latsaky izay vola zay. Normal daholo zay réaction zay. Ka nanjary ny atefa tany amin'ilay ramatoa zany ilay karazana antezerana ny amin'ny hoe ianao ramatoa zany dia matérialiste be loatra fa izay fe zany ny critèranao. Izay no nataony titre fa izy tsy niteny hoe izay ihany no critèrany, fa izay efa lazaiko teo zay zany no hoe critère hafa koa zany ao amin'le hoe fifampitondrana ao an-tokantrano. Marina aloha fa raha vao hoe resaka fitiavana zany ka tonga de misy chiffre mibaribary zany dia mazava ho azy fa tonga dia hafa ny fandraisan'ny saramba be bahoaka an'izay resaka izay. Zany hoe ohatraohatran'ny hoe tonga de any amin'ny hoe resaka fivarotan-tena zany no tonga dia réflexe ny tsirairay zany eo amin'ny fandraisana an'izay. Kanefa arak'izay voalazako teo zay hoe ny tokantrano on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Tsy maintsy misy ny materialy, ny vola manodina ny tokantrano io. Miditra ny resaka hoe matérialiste sy idéaliste. Ny idéaliste zany de hoe tsy mila resaka vola zany no idirana amin'ny resaka tokantrano fa ao zany no samy mitady, samy miezaka ny couple mifankatia zany mba samy miaraka hisorotra, tsisy maharatsy an'izay. Misy koa zany mandefa an'izay eritreritry zay, tsisy maharatsy an'izay fa hefitrao zay, hevitra hafa koa zany zay eo amin'ny hoe
resaka fanorenana tokantrano fa ny tiako hiaviana fotsiny zany a dia ny hoe maninona no niteraka resabe niteraka réaction be dia be zany a iny fanehoan-kevitry iny a ramatoa Ray iny ary dia nisy attaque personnel be dia be koa zany a tao anatin'ilay izy hoe sira fa ny rafozanao dia tsy ho tianao dia niteny izy hoe tena makasitraka ny rafozako ozy izy filazany daholo moa zay aloha fa tsisy mahita ny hoe inona marina ny tena zava-misy ao amin'ny tokantranony ao fa raha ny fijeriko azy en général zany a elle va bien dans son foyer dia mba te hipartager zany izy amintsika malagasy amintsika vehivavy zany a ilay hasambarany ao amin'ny tokantranony fa mety misy fomba zany a hoe trop cartésien loatra zany a ny fomba izay hoe ilazany hoe raha vao resaka fitiavana mantsy io zany tsy misy théorie manokana io na resaka hoe formule manokana io zany en général ka na tonga n'ilay resabe hitodika mantsy zany tsika amin'ny toetsaintsika malagasy dia ilay hoe tsika zany a tsy sahy tena miditra amin'ny hoe inona ny zavatra tadiavintsika amin'ny société satria misy idirany be dia be iny resaka iny madama iny zany amin'ny zava-misy amin'ny société amin'izao fotoana zao ary na tiatsika na tsy tiatsika dia miatomboko amin'io tokantrano io a ny fetezany na tsy fetezany société anankiray tsy azotsika minimisena ny resaka hoe resaka vola izay mampiodina sy hoe mampiakatra ny farim-piainan'ny malagasy ka exemple anankiray zany a iny nyteneniny teo iny hoe ny fomba fiainany zany a satisfaite izy zany amin'ny fomba fiainany zaho tsy miditra amin'ny hoe mandray ohatrinona moa izy zany elle en question inona koa zany moa ny qualité ananany tsy miditra amin'izay aho fa milaza izy fa satisfaite izy zany a amin'ny vadiny izany zavatra rehetrarehetra izany zany a dia tokony hitarika atsika ny amin'ny hoe inona moa ny olana amin'ny hoe mahatonga ny karama ao amin'ny foyer iray zany a tsy ampy hiveloman'ny couple iray dia satria ambony loatra ny vidim-piainana tsy takatry ny karaman'ny saramba-be-bahoaka tsy mahafeno ny hoe besoin fondamentaux ny olona izany a ao amin'ny tokantrano iray a ny vola izay raisiny amin'ny akamaroan'ny saramba-be-bahoaka zany hoe raha tombatombanana zany eo amin'ny 95% ny vahoaka malagasy mandray an'izay a moins de 15 millions de francs malagasy izay nefa rehefa ataonao koa ny tombatombana amin'ny hoe 15 millions de francs malagasy a tsy dia mahazo zavatra firy nge zay raha ohatra ka hoe atao zany ny tombatombana remise en question mihitsy zany a ny société manontolo iny fanehoan-kevitry iny madama iny saingy hoe ny fomba nanehoany an'ilay hevitra zany a mahitsy be loatra ka na hoe diso cartésien loatra isika malagasy dia olony fo ka raha vao miresaka tombatombana resaka chiffre dia efa maro ny tafitohina kanefa
Ny fanehoan-kevitra ohatran'ireny dia tokony hamoa fo atsika malagasy ny amin'ny hoe fitakiana ny zo fototra maha-olombelona ny sarambabem-bahoaka. Tokony mba samy hiaina ao anatin'izay hoe satisfaction ny besoin fondamentaux izay ny malagasy rehetra. Na ny ataontsika hoe zany hoe ny amin'ny SMIC zany dia mba tokony atakatra ny fahefa-mividy daholo, satria misy fiatefany be dia be any amin'ny resaka fitiavana, any amin'ny resaka tokantrano izay hoe tsy fahampian'ny vola ao an-tokantrano izay, ka mahatonga ny risoriso mba hanampiana ny vola ao an-tokantrano, mahatonga ny halatra amin'ny endriny maro samihafa, mahatonga ny fiadiana seza mba hidirana ao amin'ny governemanta sy ny resaka plasy ara-politika, satria ao no malaza fa afaka mikirakira vola be, afaka manao zay danin'ny kibo rehetra zany tsisy bedy amin'ny fangalanana ny renam-pirenena. Misy hidirany daholo iny resaky ny ramatoa iny raha ohatra ka tena atao lalindalina zany ny karazana analizy, fa sy tokony ho safosafoitsika fotsiny hoe laozana hitorabato an'le ramatoa fotsiny ny zavatra rehetrarehetra. Milaza izy fa tsy tiako izy ny lehilahy mampirafy. Inona moa zany ny adosony amin'izany? Satria matetika ilay vola kely befa azo iny koa zany mbola zaraina any amin'ny vehivavy hafa koa zany, na mitarika ny fangalarana ny hoe tsy maintsy mamelona vehivavy roa telo ao an-tanàna izany aiza daholo ny vola hoentina amin'izany, hidirany daholo ake izay zavatra rehetrarehetra izay ndaza koa izy fa tsy lehilahy mikapoka, tsy hitako hoe inona no maharatsy an'izay, fa ny tena marina dia izay voakasika izay zavatra rehetrarehetra izay zany dia voatohitohina ny ambony, zany hoe ireo mpampirafy zany voatohitohina ny ambony ny amin'izay resaka izay. Ny hoe ianao zany tena vehivavy sarotiny be, ianao zany tena sarotra ny anambadinanao, izy eny ny laza fa efa nahita vady nahita vady nahazaka azy, fa tsy hoe akory hoe mbola mitady, voatohitohina ny mikapoka vady, satria misy zany ny vehivavy mahazaka an'izay, ka rehefa zakanao zany ilay kapohana dia aza manome tsiny an'izay tsy mahazaka, satria olana ao tokantrano ny resaka fikasihan-tanana ary traumatisme ho an'ny zaza ao an-trano zany zavatra rehetrarehetra zany. Traumatisme ho an'ny zaza ao an-trano ny tsy fifampitondrana mendrika misy ao an-tokantrano, ka nilazainy teo daholo ny hoe resaka fifampitondrana izy mivady zany resaka hoe fahaizana miresaka, satria misy ange lehilahy tena hoe tsy azo resana tsy azo resana fa dia hoe zay heviny zany dia iny tsy maintsy arahana, tsy maintsy ekena, ka raha voazavatra zany mandeha amin'izay hoe tsisy fifampiresahana izay dia efa zavatra tsy aharitra izay, ary fifamitehana no setrin'izay, ka amiko zany ny resaka ohatran'ireny dia hoe resaka fanairana ny fiarahamonina zany ny fandraisako azy, raha ohatra ka hoe raisina zany amin'ny lafiny tsara zany iny fomba filazan'ilay ramatoa teo iny. Misy koa zany no miteny hoe
sarotra be loatra ilay critera apetraka ao ka izany lehilahy anaiky an'izany. Ary lehilahy ankehitriny ange vitsy zany hoe lehilahy sady manam-bola no manazavady. Nahoana moa zany dia alefantsika any amin'ny resaka negativa zany ny référence amin'ny société. Na dia misy ara ny hoe tokantrano tsy tomombana, na misy ny hoe resaka tsy fahampian'ny vola ao an-tokantrano, ny resaka fampirafesana, ny resaka fikapohana, na misy ara zany zavatra rehetrarehetra izany dia tsy bon'ny référence izay amin'ny resaka maha-olombelona. Fa tokony andeha itsika zany andeha any amin'ny zavatra tsaratsara kokoa, fiainana tsaratsara kokoa, référence tsaratsara kokoa. Ka raha amiko zany tokony manadiady tsara ny resaky ny ramatoa iny zany lehilahy, fa tsy hoe tonga de torabato azy hoe iza koa ianao no mba andeha hitsiketsikera lehilahy, andeha hiresaka vola, tonga de zay zany no hoe réaction sasany zany. Vehivavy koa zany misy koa zany de manohitra ny zavatra nolazainy amin'ny hoe ianao zany tsy mba mandefitra amin'ny tokantrano fandeferana. Eny e, tsy maintsy misy ny fandeferana, hevitr'olona samihafa, hevitra tsy mitovy ny ao amin'ny tokantrano, fitaizana tsy mitovy ny ao amin'ny tokantrano iray, tsy maintsy misy ny atao hoe fandeferana. Kanefa kosa raha ohatra ka misy ary mitarazoka be loatra ny sindry azo lena izay misy ao amin'ny tokantrano iray sy ny didiko felehibe, dia tsy maintsy misy ny conséquencen'izay phénomène zay, na eo amin'ny ankizy, na eo amin'ny hoavin'ilay tokantrano, na ho an'ny fahasalaman'ny mpivady, na eo amin'ny faharavan'ilay tokantrano, na atao hoe aharitra mandramaty eo zany ilay ramatoa ohatra. Mety ny fahasalamana no hanefa amin'ilay izy, mety ny hoavin'ilay ankizy no hanefa amin'izay, araky ny système sy ny foto-kevitra izay ampitaiko eto amin'izany forêt santé dia ny hoe fahasalamana, ara-batana, ara-tsaina ary ara-panahy. Izay no ahafahantsika miditra ny amin'ny atao hoe asambarana, miditra ny amin'ny hoe anatratra ny tanjona izay tiana hotratrarina amin'ny fiainana, ary ananatsika ny karazana faranita-saina ny amin'ny fomba fijerin'ny fiainana, fomba fanaovana analyse de situation, analyse na resaka. Mbola maro tsika ny tsikapavila amin'izay resaka izay, ny amin'ile hoe mamakafaka amin'ny fotony zavatra lazain'olona iray, na ny ataontsika hoe intellectuel ambony, mbola besaka ny hoe manao analyse superficielle, mijery ivelany, ny tsara ivelany, ny olona atao hoe avo ara-panahy, dia tsy ny olona be moral, pisikera n'ity karazany zavatra superficielle rehetra ity, miverimberina. Rehefa mba mitsikera olona iray ianao amina hoe attitude na ohatr'izay dia mba niteny indray ianao dia mba vita, fa tsy hoe averimberina amin'ile olona, fa dia ianao dia olona toy izao sy toy izao, mampiahiahy ihany ny olona tahaka izay, satria matetika rehefa pisikera olona loatra dia
somary ao ambadika izay a ny fandiova-tena. Tsy misy ny madio tanteraka eto ambonin'ny tany fa ny fahaizana anadiady, fahaizana manao auto-analyse personnel, izay ny zava-dehibe. Inona moa ny antony anaovako an'ity zavatra anankiray ity? Inona no mety conséquence-n'ity? Raha ohatra ve hoe resaka vavan'olona fotsiny ve no tsy anaovanao zavatra iray zay mahafinafinaritra anao, zay hitanao fa mety mampety ny olona ny filazanao zavatra iray, tsy hitako hoe inona no andeha ampiahatra amin'izany, fa hitako fa hoe mamoa atsika malagasy izany iny fanehoan-kevitry n'iny ramatoa iny. Tsy miteny aho hoe zato isan-jato dia marina ny zavatra lazainy, satria ny fitiavana io samy manana ny azy io. Misy hoe resaka materialy ny azy ny voalohany, priorité, tsisy maharatsy an'izay. Misy ny resaka hoe fitiavana no ambony indrindra ao aminy, tsisy maharatsy an'izay. Hoe afaka miafiafy, afaka miaraka mitady, tsisy maharatsy an'izay koa nefany. Fa tokony hoentsika hieritreretatsika malagasy tsirairay zany iny fanehoan-kevitra iny. Dia toy izay sy toy izay no azoko lazaina mikasika ilay vehivavy nilaza fa tsy afaka miaraka amin'ny lehilahy mandray moins de 15 millions de francs malgaches. Veloma.